Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny tsiky mora indrindra ny manao izany, tsy lafo kanefa manomebe. Ny tsiky mampanan-karena ireo izay manao izany kanefa tsy mampahantra ireo izay manome. Ny tsiky fotoana fohy fotsiny no angatahany kanefa mety hijanona ao an-tsaina mandritry ny fotoana lavabe izany. Ny tsiky dia mamorona sy mampisy ny hafaliana ao an-tokantranony izay mizary izany, mahatonga anao azoto amin'ny asa. Ny tsiky izany no mariky ny fifampisakaizana marina. Manome aina izay reraka ny tsiky, mampahereo izay very fanantenana izy, mitondra hazavana ho an'ireo izay malahelo, ary izy no fanafody natoraly tsara indrindra ho an'ireo tratry ny ady sarotra be. Tsy voavidy volana ovinanoviana nefa ny tsiky, tsy mety angatahana izy na ampindramina na koa angalarina. Na dia mety tsy misy vidiny amin'ny olona sasany aza ny tsiky, ary misy koa ireo olona nanjary lasa reraka ny zary izany taminao dia omeo azy indray kosa ny tsikinao, na tsy nanolotra izany taminao azy izy. Tsy misy tsara noho izany, dia ny mizara ny tsikinao amin'izay tsy manana sy ireo izay tsy afaka mizary izany. Eny, ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo, ary ny filazantsoa mamelombelona ny taolana. Oabolana 5:10, 7:10 sy ny 8:10. Miarahaba ny ankizy rehetra maneran-tany, mino izahay fa salama tsara ianao. Eo ampirenona ity onjam-peo maminao ity dia ny onjam-peo AWR feon'ny fanantenana. Hiara-ndray lesona vaovao indray isika anio, koa mino tsara. Lesona hafa kely. Mangina kely nareo rakizy anomboka lesonao vaovao indray tsika androany na dia efa taratara aza vao nanomboka. Raha maneno moa ny soneria dia tsy maninona fa toy izy atsika rehefa avy maka-rivotra. Sanondry dera mba mangina amin'izay fa efa nolesona vaovao raha misie. Mikahiako aho rehefa eo ambony latabatriko, nareo ihany angeny mitoditodika be dia sasa mifampibitsibitsika fotsiny. Iny ny titazomiko ty rakizy, atsangano ny tanana rehefa ty amaly fanontaniana. Zara misie. Ambary, iny ny ty? Tavoangy ny raha misie.
Fantaniana mora-kelitra. ia fantaniana faharoa. Inona zao no atao anatin'ity tavoangy ity? Andraso fa esoriko ny sariny dia ahoako. De tsy misy ninonina nge zany ao anatin'iny tavoangy iny ramose. Jereo ary fa esorinao ny sarin'le tavoangy de ahoako ramose indray. Raha misy zavatra ao anatin'ny tavoangy io de vera zao poziny zao. Averiko tsara. Inona no atao anatin'ity tavoangy ity? Za ramose. Ansaondra. Araky ny eritreritro ramose de misy rivotra ao anatin'io tavoangy io fa tsy tamasotsika fotsiny. Tena marina ny tenin'ny saondra. Misy rivotra atao anatin'ity tavoangy ity. Ary saondra kosa mahay be. Eny ary mandehana aloha maka rivotra fa rehefa avy eo tohizana ny lesona. Mivoaka tsy kelikely. Tohizantsika ny lesona teo rankizy araka ny resantsika farany teo dia misy rivotra atao anatin'ity tavoangy ity. Tadidinareo zay ametraka fantaniana indray ary ramose. Enoy tsara. Atao ahoana ny manala ny rivotra atao anatin'ity tavoangy ity? Averiko. Atao ahoana ny manala ny rivotra atao anatin'ity tavoangy ity? Atsangano ny tanana raha misy mahay Ay, za ramose. Antera. Nefa oka ihany ka. Tsy mety ndray kay. Ay, tsy sandray dera. Za tompoko. Ansaondra ary. Tao manangatanana mantsy ianao Eny ramose. Zao raha tiana hiala ramose ny rivotra ao anatin'io tavoangy io de asiana zavatra ao anaty tavoangy. Ohatra hoe rano na jus na ina koa re ranomapango. Misaotra ny saondrontsika rakizy fa tena marina mihitsy izay valitenin'izay. Bravo saondra. Zao raha tiana hiala ny rivotra atao anatin'ity tavoangy ity dia asiana rano ao anatiny. Andraso ange fandramantsika. Hitanareo tsara io rakizy. Feno rano zao ny tavoangitsika dia miala ho azy ny rivotra. Tena lesona hafa kely indray ny lesontsika androany zany ramose. Fa inona moa zany rakizy ny lesona tiandra amin'izay mpampianatra ampitaina amin'ny mpianatra tamin'ity tantara ity? Zao rakizy io saintsika olombelona io indrindra fa ny sain'ny ankizy dia mila fianoina zavatra mba tsy ho foana. Fianoina fianarana toy ny asa marika, sorakaliana, tsinjery, frantsay, SVT, malagasy sy ny sisa ary ny tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra no amenoana ny saina. Ao ihany koa ny mamaky baiboly sy ny mivavaka. Manjary ny saina zavatra ratsy amin'ny farany raha tsy manao andreo rehetra voalaza teo ireo. Amin'izay ihany koa dia feno zavatra tsara ao anatin'ny saina ao dia lasa ankizy endry sy mahay ary mateo ity isika. Izay indray ary no azo natolotra androany ankizy fa manome fotoana manaraka indray Tantara narindra ny anitra ny Irina Arvony no naranao teo, nandrenesanao ny mpanoratra Joely, Sam ary Rila.
WR izay lay onjany fanantenana. WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Asa namba efa nametraka ity fanontaniana ity teo amin'ny tenanao ianao. Miorina amin'inona marina ny fiainako ara-panahy. Mifototra amin'inona ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Ny mikasika an'izany indrindra no ifantohan'ny dindinika irantsika eto amin'ny tean'io ity. Miaraka aminao hatrany ny namanao mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandre Mitanso. Milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra. Eo amin'ny fiainanay tsirairay manokana, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenenay, rainay eo atao any sitraponao. Mamela ny elokaira handray ny teninao zay ary hianatra an'izany, mangataka ny fananao masina zay mba ampihiratra ny masonay, mba hahitanay marina ny toerana misy anay, ary hanaiky ihany koa ny fitaomany fanahy masina amin'ny taridalana omenanay amin'ny fanapa-kevitra tokony ho raisinay eo anatriny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anisan'ireo loza mampitahotra ny olona indrindra ary anisan'ny mandripaka ain'olona maro ny orohoro-tany. Ary raha manaraka vaovao isika dia sady miabetsaka ny orohoro-tany no miamafy hatrany hatrany. Mbola tsaroan'ny maro ilay orohoro-tany na fatiolona hatrany amin'ny 4 tany Tangisanina ny Chine tamin'ny 18 Jolay 1770. Rehefa natao ny fanadihadiana hoe inona ny tena nahatonga n'ireo olona maro be ireo ho faty tao anatin'ilay orohoro-tany. Fantatra tamin'izany fa ny akamaroan'ireo olona maty dia nipetraka tao anatin'ny trano ratsy fanorenana, trano ratsy fototra. Dia tahakan'izany avokoa no antony nampirodana ireo trano marobe izay namon'olona analiny maro rehefa tonga ny orohoro-tany, na ny tany Peroa zany, na ny tany Amerika afovoany, na ny tany Turkia, na ny tany Japon, na tany amin'ny toerana hafa ihany koa.
tsy nahatanty ny fanozongozona ny ororotany ny trano ratsy fototra na ratsy ny toerana nanorenana azy. Mitovy tsy misy valaka amin'izany ny toe-javatra miseho eo amin'ny lafi ny ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Asa raha voatsikaritra ao fa ohatra ny lamina tsy misy olana, ohatra ny hoe matanjaka ny fiainana ara-panahy rehefa mandeha tsara ny zavatra rehetra amin'ny akapobeny eo amin'ny lafi ny ara-nofo sy ara-pifandraisana, salama tsara, milamina amin'ny fidiram-bola sy ny fifandraisana amin'ny hafa, milamina koa ny fandrimpahalemana, miroborobo ny fambolena, ny asa tao na ny amborao na aiza sy ny sisa. Fa rehefa tonga ny rivodozan'ny olana miteraka fahasairanana dia mirodana sy ny patitaka mora foana ilay fiainana ara-panahy hoe verina fa natanjaka teo. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana, inona no antony mahatonga an'izany? Tsotra ny antony, tsy niorina teo amin'ny Kristy ny fijoroanao ara-panahy, fa niorina teo amin'ny heritsainao. Mety misy filozofia manokana mikasika ny fivavahana koa nanorenanao an'izany, na ny fahaiza-manao nanananao, ny fahalalana nanananao momba ny Kristy fotsiny. Fa tsy niorina teo amin'ny Kristy, samy hafa ny hoe mahalala ny Kristy sy ny hoe miorina eo amin'ny Kristy. Angamba koa niorina tamin'ny fifandraisana tamin'ny hafa, izay mpiara-mivavaka izany, ka rehefa nisy ny olana tamin'ny fifandraisana amin'izy ireny, dia Kristy mihitsy no nilaozana, ary tsy hita mandeha ny ampiangonana intsony. Raha mbola voafehin'ny hery maha-olombelona ilay olana, mbola vitany volana ny fahaiza-manao angamba, mbola tsara koa ny fifandraisana, dia ohatra ny metimety ny ara-panahy. Fa rehefa goavana noho ny hery voafetrisa ny maha-olombelona ny olana miseho, dia indro fa mipatitaka ihany koa ny lafi ny ara-panahy. Rehefa ao tsara ny volany am-paosy, dia ao tsara koa ny fahazotony eo amin'ny lafi ny ara-panahy. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe miorina eo amboninina izany fiainana ara-panahy izany araka ny fahitanao azy. Eo ambony vola ny fototra anorenana ny fiainana ara-panahy. Mety iorina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa koa izany. Samy mandinika ny tenany. Raha tsy mioro-paka eo amin'ny Kristy ilay vato lampy azo antoka ny fanorenana na ny fototra iorenan'ny fiainana ara-panahy ny olona anankiray, dia tsy ho afaka no tafajoro velively eo anatrehany fanozongozona ny ororotany olana izay azo antoka fa hiamafy hatrany vokatry ny faratsy ny fiainana amin'izao fotoana izao izy. Ny fisedrana navelan'Andriamanitra nandalo teo amin'ny fiainan'i Joba, izay voatantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia mampianatra antsika fa ny olana mandalo eo amin'ny fiainanao no sedra mazava atsapanao, na miorina eo amin'ny Kristy marina ny fiainanao ara-panahy, na miorina amin'ny hery sy ny tombontsoa ara-nofo. Samy mandinika ny tenany. Joba ilay lehilahy mpanan-karembe vokatry ny fitahian'Andriamanitra azy, dia tsy niala tamin'Andriamanitra, na dia nesorina teo amin'ny avokoa aza ny fananany rehetra eny hatramin'ny vady aman-janany aza. Dia sahin'Andriamanitra mihitsy ny teny tahaka an'izao mikasika an'i Joba, ao amin'ny Joba 2:7. Joba 2:7. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy, ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika ahy hamongotra azy foana azy ianao. Tena sambatra izany lehilahy izany. Andeha isika angataka ny fanahy masin'Andriamanitra, anokafany ny maso-panahyntsika, ny maso-panahiko, ny maso-panahinao, ahitana marina ny tena toerana iorenany fiainanao ara-panahy. Efa nampitandrina antsika momba an'izany Jesosy eo amin'ny Maty 7:4-7. Maty 7:4-7. Koa amin'izany nazovo ny mandre izany teniko izany, ka makatoa azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra,
ka namely zany trano zany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa zay rehetra mandre zany teniko zany nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Apetrao eo amin'ny tenanao ny fanontaniana, miorina eo ambonin'inona ny fiainanao? Aza miandry ny tafiotra sy ny ororotany isedran'izany vao handiny tena. Manome antsika fototra matanjaka sy azo antoka Andriamanitra ao anatin'ny teniny. Rehefa mandinika mpahazotoana n'io tenin'Andriamanitra io ianao, dia sady ho mafy no hitombo amin'ny fahamatorana ny fiainanao ara-panahy. Ny tenin'Andriamanitra no manome finoana sy hery hijoroana rehefa mamely ny rivodoza sy ny ororotan'ny olana samihafa. Izay indraindray avelan'Andriamanitra handalo hisedrantsika ny fiainantsika ara-panahy. Izao novakitsika ao amin'ny boky antsoina hoe ny dia eo amin'ny Kristy, nosoratan'ny ramatoa anankiray antsoina hoe Ellen White, ao amin'ny pejy 720. Ny vatantsika dia mitombo arakaraka ny sakafo ho antsika sy ny zavatra sotrointsika. Dia toy izany koa amin'ny lafiny ara-panahy, izay zavatra amokisanao ny sainao no hanome hery ny fiainanao ara-panahy. Inona ny tena amokisanao be indrindra ny sainao? Vokiso ny tenin'Andriamanitra sy ny fisaintsainana ny sitrapony ny sainao. Asokafo tsara, iasan'ny hery miasa mangina ny fanahy masina eo ampamakiana izany teny masina izany. Izany no ampiorina mafy sy ampitombo ny finoantsika, izay afaka hisedra ny tafiotra sy ny ororotan'ny olana rehetra mety izy eo. Amen. Ankoatra ny Fiainana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Anita Spienne. Hitako ny teninao raio, nandramako ho fiainako, tsapako fa tsara sady mahasoa. Teny mitondra fiadanana, marina tsisy kianina, velona sady mahery, toy ny saba trarolela. Ny teninao zay nomenao ho ary tompo, terasiko fasarobidy amikio, satria teny soma hafaly zay manova fosy fanahy, ka mitarika hanao ny marina. Koraisiko ampifaliana, ianarako ampitsikina, fafia nandamandrakizay. AWR Zay lay onjany fanantenana. Hitako ny teninao raio, tsy azo analana nampinako, ampio anay zanak'olo mbelona. Teny natao
tenana azoanto ka maharitra inty ao favono kanambara hitoriny teny filazan tsara soa satria teny somahafaly zay manova fosy fanay ka mitarika hanao ny marina korasikio ampifalina hianarako ampitsikina fafia nanamandrakiza hafaly zay manova fosy fanay ka mitarika hanao ny marina korasikio ampifalina hianarako ampitsikina. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenany. Ny faly miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana natokana ho antsika tanora ity. Miaraba koa ny ray aman-dreny izay mpankafy izao fandarana izao. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitanso. Fanaontsika hatramin'izay ny mamelona tantara, mamelona ny zava-misy amin'ny alalan'ny tantara mba hakana lesona. Fa amin'itian'io ity dia fijoroano vavolombelona mivantana no arahantsika eto. Tany mananarantany no nionanay tamin'ny Brisca ary nizarany fijoroano vavolombelona taminay. Mpampianatra mpanabe izy amin'izao fotoana izao. Nandalo fiainana tena sarotra tao anatin'ny fahatanorany, vokatry ny fitaomany namana. Rehefa tafasaraka tamin'ny ray aman-dreny. Notezaina tamin'ny fiainana kristianina izy. Rehefa teo anivon'ny tokantrano ray aman-dreniny, fa rehefa tafasaraka tamin'ny ray aman-dreniny izy, vokatry ny fitariany namana averina ihany, dia nanjary nanandrana zavatra ratsy ary olazainy amintsika eo fa nanana fiainana ratsy lavitra noho ny olona tsy mivavaka azy izy. Ary ratsy noho ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy tafaverina tamin'Andriamanitra. Ho tantarainy amintsika ao anatin'ny fijoroano vavolombelona izay hoenontsika eo ireo toe-javatra ny ainany. Manasanao ary hanaraka ny fijoroano vavolombelona entiny Brisca. Miaraba tompoko. I tantaram-piainanao dia misy tena misy ara afaka zaraigny tsara mba hangalana lesona ho an'ny tanora. Ny tenako aloha dia izay voalaza teo, tovolahy somary enjankenjagna any tamin'ny fotoagnany fahatanorany. Dia nisy fotoana zany tena natsarovagna rehefa nanompo 19 ans niala tankilandray aman-dreny tamin'ny fotoana zay. Dia nandeha nandranto fianaragna tany Andrenivohitra, tany Tamatavy izy. Nisy fotoagna tegna nilalovagna tanteraka io fiainagna fahatanorana io. Tsy le olona nitezany io amenatsiny fa le tanora mihitsy ny tena marina tia andran-kandrana dia voatery ny mpiara-mianatra ny enona avtakeo nararagny le zava-nisy tamin'ny farany tsy tafandeha am-piangonana isaka sabata indraindray. Ny tahaka izao ny ampahany kely nataonay rehefa tsy namonjy sabata zay andro raiky.
na vita betsaka mihoatra n'ireo tanora izay eritreretinao tsy mivavaka zay ny tenane tamin'ny fotoana zay. Mbona nandragna ny foka kely sigara manisotro, mbona nandragna ny foka le mavesabesatra re mihitsy atoko hoe de tamin'ny farany moa nisy risque mihitsy niditra lalindaligny tamin'ny le fiainagna fatanora. De nandeha anatina studio mba nihira te alaza mihitsy zany mahatanora ny tanora rehefa miala amin'ilay fefy napetraka Andriamanitra de tady laza mihitsy amin'izao tontolo izao ty. De nanao hira rapera moa nilazagna zay tamin'ny fotoana zany satria mety eritrereto hoe karaha anatra faratampony mihitsy amin'ny hoe mahatanora zay. De voatery tamin'izay nisy fiainana ny hafahafa satria efa vita batisa moa tena niala tamin'Andriamanitra de ohatrany hoe nisy anjely foana niaran-jaly tamin'ny tegna anatin'ny tegna manao fiainana io. De mibitika foa le fanamasiny ahoana anao ty tena tafiditra laligny mihitsy anao amin'ty fiainanao ty. De indraindray misy teny foa mandeha tsy asagna aloha de motsaritsyregny maregny bitsika fanamasy de alao agny aloha io voalohany andeha am'izao fa fiaina. De misotra me rehefa mamo indraindray mijaly tegna mijaly de ndraiky tafamoaka teny mihitsy karanga zay fa tena janony nefa de voloma mbola tsy afaka tamin'ny de karaha voameka am'teny minana betsabetsaka de magnala anazy de mbo de zatra anao tiany de volo mihitsy ianao zatra le raha tsy manjary zay ny fane anao lefa marary minana matitititika misy am'izay zatra de lasa ny nanao koa mbola tanatin'ny fiainana zao tontolo zao mihitsy nahitagnany madamoko am'izao de manambady raiky zaho de mananjanaka roa am'izao ora zay tenenako amintsika zao. De ny zava-nisy tanatin'ilay fotoana le nagnanoviko fiainana tsara mbo efa tonga présenter madame tena zay aloha durant vovolombelo le madame mihitsy aloha mbo niezaka izy nagnaradia anahy tamin'ny sitrapoko izy na de voatity azy izy vao menimenigna azy izy na nitriagna vola azy indraindray fa io foina izy. De tamin'ny farany rehefa nisy fiainana kely tegna nanavaka le izy nisy fotoagna zay andeha hamonjy bala zay andray de nisy raha ohatra zao tantara ohatra ny nalasa saigna anara nisy namagna telo lahy zay za mino vao raha maheno za namagna zay mety voalaza niala zavatra nataony atary de zay namagna telo andeha manao zareo andao andeha hamonjy baligna ary amin'ny miaramila tamatavy miteka aloha misy tanàgna zay de andeha hamonjy bala zay. De nteny moa za tamin'izareo tsisy vola ho aza fa tsy 2,000 tsy magnino izy njareo efa izy zay anareo moa misy zay tsisy fa aloha fa volagninjareo de antegna moa fitiavagna fiainana fa tamin'izay de nieritreretigna mahita vahaolo mety misy ihany heringava mety tsy milaza de lasa zay andro alina amin'io de tonga taloha de mahita olona telo zay miakatra avy amin'ny toerana le andehananay de efa mandrimandry abola de nandinika ery zalahy hoe misy olona de mbola tsy taitry loatra za hoe tegna misy olo vomeka nilamigna saignana mahita hoe mba misy olo hafa ihany magnatona ny raha ty everiko hoe mety lainga le izy de tsy nety nahita olo zay de lany fagnaza kaiky le fisian'olona mihitsy nakoraze zalahy vao endagna le olo taitry tamin'izay za ty kiso volagninjareo samy mitazogna raikiraiky atsika de navesatra tamin'izay lohako ampahany raha resanjareo fa tsisy tafiditra agnaty lohako soa mahafatolo eto soa matin'olona zay zao zavatra nierikeringy tagnaty loha satria antegna tsy mahafantatra raha nagnan'olo avary de so de sabasy koa antagna de popopoko sa miala zay de teo za tena aminasa aloha zare mampiresaka anahy fa dominy kely za ahoana mety tonga de taitry tamiko za ahoana mety anao sa tsy anao ino me izy de manontany fa za ino me izy de ale ty aresikisy ty de nandraika de ty tam'izay vao karaha nisy raha navariagna kely za nisy raha ka tsy tadidiko to de fa nasambotry tsiraidray zareo za lasa mianana kely de nilefa le olo tokony samborika indana enjeo volagninjareo za nagnenjika n'igny vehivavy igny tonga de dépasseko vehivavy igny za nagnan'le anahy tonga de nody za namatiky le bandy volagninjareo de za amin'izay zegny matory za amin'izay matory agny za mieritreritra ahoana raha nataonay ty tena tsy mety tegna tsy mety fa io moa rehefa maraigny zareo de tonga taminahy anao de tsy série no zao za lesy ty nazabo matatro mahita anjareo azafady lesy tena nisy raha karaha tsy azo kono mihitsy ny tamin'ny tantara anao tegna tsy lehilahy mihitsy volanjareo
de voamboatranjare koa sainiko tamin'io de amin'ny farany nikitika kely raha voavidinjare de kitika de lasa amin'izay nano resaka nare kosa mafy de tafinano le resaka koa tamin'ny farany mo tsy tapitra le fianarana vao nody tatia mananara amin'izay zay mivady de taty tamin'izay agnomagna le fiainagna tegna maha-olombelogna amin'izay fô tagnatin'io mbola nandeha ny fisotroany toka de nahita asa hita avy tagny moa so ihany mpanabe le izy de rehefa mpanabe zegny misy karazana kilema kely miasitrisitriky satria ao anao olo peteza nefa dalagna jiaby hita eo amin'ny endrikinao ke lasa tsy mety le izy de mahatanora antegna somary tanotanora saigny sady tanotanora ara-panahy vatagna le izy ty mbola tanotanora tam'izay de mbola nitohy an'le fiainany de nisy mpiara-miasa raiky zay tena nampiova fona tanteraka ny zavatra nisy eo ohatr'izao le izy rehefa mandeha mamonjy bary regny zay de misy ohatr'izao tantara misy olo miantso za Fiainana zay miaraka amin'ireo azafady ozy mba hiresaka kely aminao za fotoagna fo tegna fo le verikirany mevola aloha izy tamin'ny voalohany tsy magnino aresao kaiky tsy vola le izy diso fanantenana za tamin'ny voalohany nefa mihoatra ny vola i raha hita ty afara de niteny za taminazy hoe alefaso ariky de somary nalemilemy zay fandraisako azy voalohany de nakatra manosiko izy rehefa mandrainao de tamin'ny farany tamin'izay zao ny zava-nisy ny le namako mpisotro toaka be aminahy zegny nisy fotoagna izy mandeha doso karaha n'igny de zay vadiny rehefa tandakorinazy de manohy le fisotroana de izy niverigna avy tagny anareo mikondritra anahy fo tabanane sady mpiara-miasa izy no olo ankaiky sady ray aman-dreny niteza de izy amin'izay zegny lasa ohatrany sary-piary tamin'ilay madamo izy de nataony hoe critique le fiainagna zareo ny zao nefa za zegny tsy tena tsy agnatin'ny raha tegna mijoro vovolombe natren'Andriamanitra lazava tena tsy nikitiky na inona mahakasiky fiainagna anjareo fô juste hoe manao resaka fiandrasan'olona zegny amin'io ny zava-nisy izy nareo nisy fanahy foana mibitsika hoe ianao tokony miala amin'izao zavatra ataonao de lasa tezitry tegna tezitry io namagna io de namiany mafy nataony hoe anao tsisy raha ilavagna anao ny afaka blameko izy anao satria izy koa nampiditra zany asa anao blameko izy anao amina asa fa tsy mety mihitsy le fitondranao tegna ary za tegna risy lahatra mihitsy tsy mety marigny le nataoko za olo vahoakan'Andriamanitra taloha de zao ny fiainako de nisy fotoagna amin'izay za tegna mandiniky amin'andro manaly Jesosy mbola ilainao ve olo ohatranahy ty zay fo raha diniko isan'ala satria efa hitako ratsy loatra eo anatrehany na mpiara-mivavaka efa milefa mpiara-mivavaka mihitsy za sady efa ohatrany tsy masiny teny amin'ny fiarahamony de lasa hoe na tsary potrika mihitsy za teo amin'ny fiainako potrika tena lavo satria tsy nety le izy ary zay le mahatanora antegna rehefa tanora rehefa tsy mandanjalanja olona iarahana manomboko amin'ny vao miala amin'ny resaka mpiara-mivavaka indraindray mahavita moatra lavitry n'io ataony gentilisa eo antegna tena ataony devoly fitaovagna mihitsy antegna de so ihany mbola te ihany ny fanahy de namerigna olona karanao io mbola ilaigny ary Jesosy tena tsy magnavak'olo mihitsy izy raha tsy zany ngamba mety mbola tagny zary mety efa izy niteniny te mety sa mihitsy zany teny hoe efa tsy eto zao satria efa misy mpiaraka aminay zao misy ampy telo efatra efa maty misy maty anaty rano misy maty ampisototoagna toka de eo amin'izay zany na ataoko hoe za zegny isany mbola victime de tsy nikitikity sady tsy tapoka tongotro tsy nagnino fa souvenir ratsy kely nombanay fa ohatra hoe nisy ataoko hoe tatouage zay nanagna le marque somary ratsiratsy fa izy Jesosy moa tsy mijery le TV-lany matetika anatin'ny le tena resahana nisy toko sy andinina raiky zegny ohatrany hoe nanintogny tegna nanintogny indrindra rehefa potrika lavo anao de mitodika amin'Andriamanitra anao malaky mahita vahaolagna tena rapide le izy de ohatr'izao le toko sy andinina amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andininy fahinana amby 20 zao zegny toko sy andininy nomena tamin'ny fotoana fa heveriny ny fiantsoagnanareo ry rahalahy fa tsy firy ny olon-kendry araka nofo tsy firy ny olo mahery tsy firy ny olo avorazana fa ny adala amin'izao tontolo zao no ny fidin'Andriamanitra ampamentra ny endry ary malemy amin'izao tontolo zao no ny fidin'Andriamanitra ampamentra ny mahery tonga de tontotra kaiky za ty zegny mbola possible
afaka sintomin'Andriamanitra satria olo efa tsy ilaigna amin'izao tontolo zao ny olo ka sady efa tsy masinteny amin'ny fiarahamonina antegna mpanabe fa koa mahazo tsy hita tsony mampanabe satria na zaza aza lasa ataonjare famoeza indraindray anao amin'iny mbola tonga tokony hiakaranao agnatsara le situationnao de voatery nazo io toko sy andiny io resy lahatra tanteraka aloha naradian'i Jesosy Kristy maro de io amizay tany asako amin'ny vaninandro zao amin'ny teny zao azoko zaregny tsara amin'ny tanora na ireo mpiara-miasa mametraka zao efa tsy zahony le tio talova araka ny voalaza tena zareo mihitsy miteny azy fa tsy za mihitsy le mangatiko hoe ataovy zao zany ataovy iny fa zareo rehefa miresaka amina tsy anao io ka ola hafa mihitsy io za zay mbo mitsapatsapy jereko hoe vola nankory fitafika mankory karaha ohatrany hoe mbola tsy hitako zay ny mahasamy hafa anany nefa zareo fa nahita olo vaovao ny zareo nahita olo vaovao nefa tsy iza nagnaovana fa tegna Jesosy Kristy de anatra ho an'ny tanora malala isany tena io toko sy andinina raiky rehefa tsy antsika amizareo sao de tafagnarara ohatra hoe misy tenin'Andriamanitra milaza hoe tanora mandehana amizay tianao rehetra aloha de tadidio nefa mbola itsarain'Andriamanitra anao rehefa tsy hainao tsara marigny roa mbola itsaraigny mety magnarimary io fahatanoragna io de faniriako amin'ny tanora jiaby miaino ana amizao zegny mba andiniky tsara aza magnantaka zay nataonay satria efa tao zay fa tsisy dikany le izy mety animbanao ary devoly fetsy atsaratsarainy maloha anao lolo atsaratsarainy de lasa mahita ambiance fa amin'ny farany mbola anao ihany nataony tsisy dikany de alany baraka anao iny koa ny fafinaretagna ho anazy de so ihany mbola teo le anjely nitarika antegna hatrizay sady tsy afakaigny velogny somantsara tsy nataony tapoka tongotro nefa nasasa moto sady tiatiao maherihery setra miady anaty bara fa ziska amin'izao mbola niarigny tsara ary soragna tanteraka Andriamanitra ary tantara farany tiako rehefa niverina de zanakadala de misy fifaliagna lehibe ony anandanitra agny rehefa misy ola raiky zegny miverigna amin'Andriamanitra de fo maika na mpahery anazy zegny le izy efa tsy fantako tsony na ara-pitsa ho faty na hovina na faty na hovina koa Jesosy ho avy efa sitrako tanteraka ny aigny na izy agnatsara zao zay misy aminazy ao ny azoko atao ny ianarako isan'andro fa ny heriky na ny ainako azy lasa de fomba honany tsy anoloroko tegna tanteraka amin'Andriamanitra de mampirisika aho na firy-taogna anao amizao na firy-taogna sitraka Andriamanitra tanteraka ny anolorana tanteraka io aigninao io alefa amin'Andriamanitra satria tsisy dikany eto ambony tany zao vaninandro mahita zao zay tanora kely amin'izao nagnano tamin'ny tournée zao mbo 7-20 taogna na vita fiainana nompo fa amin'izao 12 taogna efa mitombo eza amizany de za miresaka amin'ny tanora fo maranako azy io ianao tanora izao mihitsy nitadiavin'Andriamanitra n'olo tena ary tena mahatsara anao mihitsy le fanoloran-tenanao zao de zao fa tsy magnandrankandragna tahaka nataonay sao very amin'ny farany de angaviagna zay miaino andray tsara ary agnano fagnandramagna miaigny miaraka amin'Andriamanitra fô ao ny misy fafinaretagna fa tsy amin'izao tontolo zao misaotra betsaka anareo misaotra ny Brisca antsika tamin'izay fijoroano vavolombelona nentin'izay tena marina tokoa fa tahaka n'ilay zanakadala izy maro amintsika tanora no mety sanatriany vava mbola eo amin'ny toerany Brisca fa iny amin'izao fotoana izao mety mbola tafalentika lalina noho izany aza any amin'ny toerana misy antsika any miantso antsika Andriamanitra mbola tia antsika izy tsy mandatsy anao izy manasanao izy hiverina eo aminy afaka mamela ny eloko ao anatin'ny segondra vitsy monja izy ary afaka manome fiainana vaovao anao fiadanam-po zay tsy mety ho hitanao amin'ny fomba hafa zay no heverinao fa ahazonan'izany betsaka ny lesona azontsika sotomina avy amin'ny fijoroano vavolombelona nentin'ny Brisca fa ny anankiray izay tiako tsindrina manokana dia ny amin'ny fandraisana an'ireny tanora nanireny eo anivon'ny fiarahamonina indrindra fa eo anivon'ny fiangonana jereo tsara ny zavatra niatra taminy fa menatra izy mifanena amin'ireo mpiara-mivavaka aminy fahiny raha sendra tanora naniry isika izay mbola tavela eo anivon'ny fiangonana
aza jerena mifaharatsiana izy efa hitany zany tsy mila sehonao amin'ny endrika sy ny fihetsika ho intsony fa soavana no ilaina izy ireny famonjena no ilainy famindra-po no ilainy meteza hiara-iasa amin'Andriamanitra aneo fangoram-po amin'izy ireny tsy hitanisa na amin'ny teny anankiray aza ny zavatra tsy mety nataony averina ihany izay tsy ilaina izany efa fantany izany fa ny ilainy dia olona anankiray izay hamindra fo aminy afaka mampahery azy mba hiverina amin'ny toerana izay nilaozany tahaka n'ilay zanakadala fahiny tsarono tsara ilay tantara ny fomba nandraisan'ilay rainy ilay zanakadala rehefa niverina tsy nisy fandatsana na kely aza fa nampandroiny nomeny akanjo vaovao nanaovany fety be ny fandraisana azy zany no tian'Andriamanitra andraisantsika an'ireny olona nany reny anabavintsika rahalahintsika zay lasa lavitra tamin'ny fahotana ireny rehefa matsiaro hiverina amin'Andriamanitra izy dia raiso ampitiavana tokony hifandrombaka mihitsy tsika andray azy ary esorina lavitra dia lavitra ny maso tia mitsaratsara tsy ilaina izany maso mamonjy maso mamindra fo maso mamela eloka vony ny fanampy zany no ilainy mino afa tafita amintsika ny lesona izay nentiny namana Brisca teo ary isorana azy be dehibe amin'izao fotoan'izao i Brisca akoatra ny mampampianatra azy dia tena mpitoro ny filazantsara tena mafana mihitsy na eo anivon'ny mpianatra na ny mpampianatra namany na eo anivon'ny fiangonana sy ny mpiaramonina arariny loatra izany satria namindrana fo izy tena nanehoan'Andriamanitra fitiavana izy dia tianeo zany koa amin'ny hafa dia izay koa ny namarana ny fandarantsika ho an'ny tanora tamin'ity anio ity raha misy moa fanamariana na fanontaniana na koa manana fijoroano vavolombelona hozaraina ianao dia aza mihafafa miantso anay amin'ity laharana telefona ity 034 06 797 62 dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto manao mandram-peona vetivety indray ny zokinao Elion André Mitanso faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ny namanao ry sarandrenjatovo no manasanao amin'izao fotoan'izao mba andinika isoratra masina miaraka aminy maty ho antsika Jesosy Kristy hamaky teny aveatrantsika Jaona 3:7 ka 7:20 Jaona 3:7 ka 7:20 ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba aminjeny izao tontolo izao izay mino azy dia tsy heloina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy izay ny andininy anankiray ny andininy anankiray Romanina 9:7 Romanina 9:7 fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika misy fanontaniana ty hoe inona no ampianarin'ireo andinin'ireo amin'izay nataon'i Kristy ho antsika tamin'ny alalan'ny fahafatesany izay le fanontaniana
misy zavatra ampianaran'ireo andinindreo. Zao no lazainy Jaona mpanao batisa rehefa tonga teo amin'nony Jordana Jesosy ka atao batisa. De nanao fanambarana izy tamin'ny olona, niantso tamin'ny feo mahery mihitsy izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra amin'ny fahotany zao tontolo zao. Jaona 1:7 zay. Io fanambarana io de manaiky ny mahazanak'ondrin'Andriamanitra tena izy any Kristy. Zanak'ondrin'Andriamanitra zay nitonoin'ireo fanatitra rehetra atao amin'ny testameta taloha. Satria nandritra ny taonjato maro tokoa mantsy, de nisy hatrany ny fanaovana fanatitra rehefa misy manota. Nampiseho an Kristy le ho avy aty orina elabe ireo fanatitra rehetra reo. Biby madio tsy misy kilema, tsy misy fahasampolana, izany no natao fanatitra. Mampiseho zany ny fahadiovan'i Kristy tsy mba nanana ota mihitsy. Mba raisinôty kely ny ety Levitikosy 7:21. Levitikosy 7:21 de milaza fa biby madio no fatao fanatitra ho an'i Jehova. Ny tianyzany eo aseho de zao tsy nanana ota Jesosy, tahaka ny biby madio, tsy misy sampona, tsy misy kilema. Saingy tsy maisotra ny fahotana amin'ny alalan'ny tena ny biby atao fanatitra. Zao manko mivoalaza ny Hebreo 10:1. Hebreo 10:1. Fa tsy maisotra ny ota ny ran'ombelahy sy ny ran'osilahy. Tandindony Jesosy zay ho faty isolo antsika ireny biby natao fanatitra ireny. Zao mivoalaza ny Jaona 1:1. Jaona 1:1. Raha mieky ny fahotantsika isika, de amatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misy fanantenana lehibe azontsika sitomina avy eo amin'io Jaona 3:7 le mivakintsika tery aloha io. Jaona 3:7 Ary indrindrandrindra rehefa matsapa ianao fa mendrika no melohina ianao noho ny zavatra ataonao, de misy fanantenana na filazantsara ao anatin'izay. Toy izao manko mivoalazany amin'ny anara Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. De ny manaraka eo amin'ny 17 izy de miteny hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Eritrereto ne araka zany andiny zany fa Jesosy zay namorona izao tontolo izao, lay Andriamanitra tonga lafatra, lay Andriamanitra ambony indrindra no tonga nanolotra ny ainy ho an'ny tsirairay avy amintsika. Natolo ny hosorona ho antsika noho ny fahotantsika ny fiainany ray manontolo, na naiko ho faty teo ambony hazofijaliana izy. Nataony zany rehetra zany mba tsy hanamelohana antsika am'izay tokony ho nanamelohana antsika. Izany no fampanantenan'ny filazantsara. Tsara ho io Andriamanitra io. Hoy ny nambaran'i Jesosy Kristy, toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tsisy akanavaka io, izao tontolo izao no meny ny zanan'ilay tokana ho faty ho antsika. Tsy noterena izy raha nanolotra ny tena no antsika fa antsitrapo tanteraka. I Lotera de nanondro ny hazo fijaliana ho altara na noloran'i Kristy ny tenany, ny rany ho fanatitra velona sy masina ho an'ny ray. Niaraka tamin'ny fanelany elanana mafana sy ny fitolokona mafy ary ny ranomaso be sy ny tebiteby noho ny fitiavana mivaivay tao ampony. Maty ny ray mandeha ho antsika Kristy. Zay aloha mivoalaza ny soratra masina. Ny fanatitra taloha de mila verimberina isan'andro, fa ny an'i Kristy kosa dia indray mandeha ihany, ary indray mandeha ho mandrakizay mihitsy, tsy miverimberina. Zao manko mivoalaza ny Hebreo 10:12.
fa izy kosa ozy a rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrak'izay noho ny ota dia efa mipetraka eo an-tanana kavanan'Andriamanitra. Misy antony ny resan'ny soratra masina an'izay satria ny sorona natao a dia ampy tokoa ary tsy ho very ny heriny. Io sorona nataon'i Jesosy io a dia ampy io, tsy mila ampiny io, ary ny hery ananany dia tsy ho very mihitsy. Ary tsy izany ihany fa misy fanambarana mavelombolo ity. Raha tsy nisy afa-tsy fanahy iray ihany aza no nanaiky ny filazantsara ny fahasoavany mba hamonjeny iny anankiray iny, dia vonina ny an'olotra ny ainy Jesosy hamonjeny iny olona anankiray iny monja. Manasanao ne mba hamaky ny Jaona 3:12 dia soloy ny anaranao a ny hoe izao tontolo izao. Alao ataoko amin'ny anarako lizy mba ahitanao anazy tsara. Jaona 3:12 toy izao aloha ny vakiny a ao anaty baiboly, fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Dia andao ane hosoloantsika amin'ny anarantsika le izao tontolo izao fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra any risara. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very i risara, fa hanana fiainana mandrakizay risara. Dia mba ataovy aminao koa izay fanandramana izay. Hatreo ny fiarahantsika amin'ity an'itio a, ny namanao risara Andrianjatovo no manasanao ihany hiaraka hianatra sy andinika ny lesona ho avindray. Mandra-peona tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.